Fa mikasika ny politika nasionaly ny fanatanjahantena kosa indray nandritra ny andro maromaro no nanangonakevitra mikasika ny molavolana izay politika nasionaly izay ny avy amin'ny nivon'ny ministera ny fanatanjahantena nofony andraikitra izy tika tamin'ny alarobia teo ary no ny farana izay efa nangonakevitra izay dia samy nandalo nilaza ny hevitra sy namosaka ny etaetany avokoa ireo mpikirakira rehetrarehetra mandinina ity fanatanjahantena ity. Ny farana ny alarobia teo ny fanangonakevitra amin'ny andrafetana ilay volavolan-dalàna hitantanana ny politika pirenena ho fampandrosoana ny fanatanjahantena ito amintsika na ny PNS zany. Samy nandalo teo amin'ity fatsakana hevitra ity avokoa ireo mpikirakira ny fanatanjahantena ka isan'izany ny zareo avy eo amin'ny federation na ny mpanao gazety ara-panatanjahantena, ireo androm-panjakana sy ny ministera ary rio mpandrara ara-toekarena. Mahafinaritra aloha le volavolan-dalàna tsara mijery lavitra mijery ny zava-misy fa nisosokevitra dia hoe mba hijerena hoe ireo sportif ireo rehefa tonga ny fepotona azy ao amin'ny lalao farany tokony misy volavolan-dalàna mba hijerevana azy manokana satria any zao mita hoe tsy dia tena misy lalàna mipetraka hijerevana ny farandro sportif atsika ireo amin'ny discipline rehetra. Raha ho an'ny politika ankapobeny hoe tena fampandrosoana le fanatanjahantena mihitsy misy sosokevitra ve avy aminareo mpiara-miompona? Ny fanomezana vahana sy laka hatrany amin'ny commune satria ny any no mahita ny zava-misy any toerana sy na ny infrastructure na ny olona sy ny sisa dia ireny no tokony fiterana. Araka izany dia isy ny fandravonana ny hevitra rehetra avy amin'ireo mpandray anjara dia aorin'izay no nikeo andondray ny rehetra anome ny fankatoavana ity volavolan-dalàna ity mialoha ny hanolorana azy any amin'ireo solombavam-bahoaka ampanao lalàna eny Tsimbazaza. Araka ny vita moa fiara tamin'ny ataontsika hoe concerné rehetra vita rapitso miaraka amin'ny opérateur économique dia rehefa nifandrinika tamin'ny monsieur le ministre zany rehefa jerena ihany koa le fangatan'ilay entité izay nanatrika raha tsy tentsika afa-tsy ny fédération sportive io ihany koa ny journaliste sportif hoe tsara ihany tsy dia tena miazakazaka loatra fa hiverenana lalindalina kokoa. Raha tsy resaka tsika zany zao point anankiray lehibe mikasika manokana ny statut ny athlète de haut niveau somary voasafosafo ihany izy atao anatin'ilay document zany ao anatin'ilay projet dia namaritra ny fédération hoe aleola izy tsy safosafona ohatrany tamin'ny 87-014 fa tonga dia apetraka mihitsy hoe chapitre anankiray manokana ny statut ny athlète de haut niveau dia tsy maintsy hiverina fanindroatra zany miaraka anao proposition ndray zany zay satria misy fédération maromaro efa nandefa any amin'ny mail any proposition dia averina indray mandeha zany le izy anao proposition détaillé hoe ho détaillena dia validena indray mandeha miaraka amin'ny fédération sportive zany zay statut ny athlète de haut niveau zay dia ohatran'izay koa ny entité sasany arakaraka le zavatra misy. Ny essentiel zany dia hoe ny politique nationale de sport dia tokony misy mahazo ny adhésion ny maximum dia zay no nahatonga ny ministre zany nametraka hoe sur recommandation mihitsy zany izy hoe leo mety memotra une semaine na 2 semaines mihitsy le izy mba ho afa-po rehetrarehetra zay vao manao amin'ilay journée de validation nationale isika. Zavatra lehibe aloha dia hoe ny opportunité any hoe ilaina aloha zany le politique nationale de sport zay aloha zany hitovizany ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany koa nefa tsy tena mbola nandala tsy ampy ny fotoana na ahafahan'ny rehetrarehetra nandalo ny sasany zany ao amin'le jour anaovana liana mihitsy izy vao manomboka amin'ny fierté dia samy nametraka zany hoe tokony hisy lalindalina kokoa ny fanadihadiana dia zay mihitsy zany dans cette optique ao anatin'izay hevitra zay mihitsy zany tonga hoe aleo aloha makana kely dia raisina daholo le sosokevitra rehetrarehetra dia mamoaka zavatra vaovao indray mandeha aloha zany hoe amandeha zany dia iny zavatra mandeha indray hiantsondray mandeha isy deuxième vague zany hiantsondray mandeha dia aoriana zay samy afa-po rehetra zay vao andrasana arak'izany ny fahavitan'ny fandravonana ny hevitra rehetra mba hahafahana miroso aingana amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena.